dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada, ary dia faly manolotra ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana, ary mamerina ihany koa zany ny fiarabana tratry ny taona 2019 ary mirary fahasalamana sy asambarana ho an'ny rehetra rehetra. Aty Cuba ny tenako amin'izao fotoana izao miala sasatra, ary dia efa nanolotra fandaharana maromaro ny tenako taty Cuba zany dia ao anatin'izany ny fandaharana momba ny fanahiazambatana, satria dia ilaina dia ilaina tokoa ny fanahiazambatana ho an'ny fahasalamana, ho an'ny endrika, ary indrindrandrindra koa zany ho an'ny saina sy ny fanahy, satria arakaraky ny izay ataontsika hoe zany hoe filan'ny tsirairay. Raha ohatra ka ianao tsy zakanao ohatra ny mahita ny tenanao izay misy poids bebe kokoa zany na ny ataviazana izay mipetraka ohatra eny amin'ny kibo, eny amin'ny sandry sy eny amin'ny tarehy ohatra, dia tsaratsara ho anao ny manao fanahiazambatana raha ohatra ka manelingelina anao zany zavatra zany. Ka efa nazavaiko tamin'ny teny frantsay zany ny étape rehetra rehetra izay tokony hodiavina zany amin'ny fanahiazambatana raha ohatra ka manana objectif ianao zany ny hanahivatana. Fa atolotra eto zany ataontsika hoe résumé zany izay voalazako rehetra amin'ny teny frantsay ny fanazavana momba ny fanahiazambatana. Tsy sanatria akory hoe manao ambany zavatra atsika malagasy, satria nazavaiko amin'ny antsipriany zany étape maromaro tamin'ny teny frantsay, fa indraindray miangatra kely amin'ny teny malagasy dia miangatra kely amin'ny teny frantsay. Ka isika zany manana tombony betsaka isika malagasy, satria isika sady afaka ny teny frantsay, mahazo tsara ny teny frantsay no mahazo ihany koa ny teny malagasy. Ka tsy dia nanana fotoana loatra zany taty mpanaovana vakansy aty Canada, aty Cuba, ny hoe anazava amin'ny antsipriany salamy tamin'ny teny frantsay ny fanahiazambatana, dia ialako tsiny kely ny momban'izay. Tsara ho fantatritsika zany dia ny hoe rehefa hanao fanahiazambatana ianao zany dia mila zany ny hoe toe-tsaina vonona ny hiatrika an'izany atao hoe fanahiazambatana zany, satria dia ny fikojana ny saina, ny vatana ary ny fanahy no ao anatin'izany fanahiazambatana zany. Fa tsy zavatra tsy tsorona fotsiny hoe rehefa manao régime ohatr'izao, na hoe rehefa misy produit ohatr'izao fotsiny zany no ampiasaina dia mahi ianao. Tsy izany mihitsy, fa tena ny maha-olombelona ray manontolo no tsy maintsy karakaraina zany, satria tsara ho fantatritsika fa ny rehefa miakatra zany ny poids, ny amatavy ny olona iray dia misy antony be dia be zany ao ambadika izay zavatra izay, fa tsy jerena fotsiny amin'ny lafiny hoe arabatana fotsiny, fa misy zavatra be dia be ambadiky ny ataviazan'ny olona anankiray. Eo zany ny ataontsika hoe ny sorisoritsaina. Ny sorisoritsaina amin'ny fiainana andavanandro, na ara-pitiavana io, na ara-pifandraisana amin'ny fiarahamonina sy ny sisa, izay mahatonga ny olona anankiray zany tsy afaka intsony zany mandanjalanja na mikontrôle ny sakafo izay hohaniny zany, dia mahatonga azy zany misesika be
ny sakafo indrindrandrindra zany sakafo matsiro, sakafo matavy ary ny zavamamy izay tena mahatonga betsaka zany ny ataontsika hoe ny hataviazana zany amin'ny olona anankiray ka misy ifandraisany be dia be mihitsy zany izay zavatra izay no antony hoe tokony zany anana fitoni-tsaina zany ny olombelona iray mba ho afaka zany anana ny ataontsika hoe zany ny contrôle ny tenany na ny maîtrise de soi zany zava-dehibe zay zavatra zay. Ny hataviazana koa zany dia mety manaranaka ihany koa zany hoe misy zany ny fianakaviana izay matavy zany dia eo zany aloha somary sarosarotra ihany ny fitsaboana satria tena le hoe hérédité mihitsy zany no mahatonga an'ilay olona zany matavy. Misy olona zany tsy dia mba mihinana firy kanefa dia matavy kanefa na dia atao ary hoe sarosarotra ny fitsaboana dia tsy impossible zany, azo atao tsara mihitsy zany ny mitsabo ary ny manaraka ny ataontsika hoe ny discipline rehetrarehetra zany momba an'izay lafin'izay. Eo ihany koa zany ireo lafiny hafa ohatra ny fihinanana fanafody fanabeazanaizana na ny pilule contraceptive zany amin'ny vehivavy dia mety mahatonga ihany koa zany ny hataviazana eo amin'ny vehivavy. Eo ihany koa zany ny rehefa alohan'ny fadimbolana dia misy ataontsika zany hoe ny rétention d'eau na ny rano miandrona zany ao amin'ny tenan'ny vehivavy zany dia mahatonga ny ataontsika hoe zany fiakaran'ny poids zany eo amin'ny 3 sy 4 kilao eo zany alohan'ny ataontsika hoe zany ny fadimbolana zany ka iny zany dia tsy tokony hoe atao ampatahotra fa rehefa tonga ny fadimbolana dia miverina indray zany ny amin'ny normal indray zany ny poids ny anankiray. Eo ihany koa zany ny karazana aretina, ny diabeta, ny hypertension artérielle, ny dépression nerveuse izay mety ihany koa zany mampiakatra ihany koa zany ny poids ny olona anankiray ka manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia tsara dia tsara zany io hijerena akaiky dia akaiky an'io ataontsika hoe fiakaran'ny poids io satria misy fambara be dia be zany izay omeny poids. Eo ihany koa zany ny hoe rehefa miakatra koa zany ny taona tsy mitovy akory ny hoe poids ny olona anankiray tamin'ny 20 taona sy ny poids ny olona anankiray zany rehefa miakatra any amin'ny 20 taona zany ny taona zany ka eo ihany koa zany raha hoe ohatra hoe miakatra eo amin'ny 10 kilo eo ohatra ny poids ny olona anankiray dia tsy dia mahagaga zay zavatra zay rehefa miakatra ny taona ka amin'izay fotoana zay zany ny tsara homariako ihany koa zany tsara hoteneniko amintsika vehivavy dia ny hoe ny abetsaky ny sakafo nohaninao tamin'ny 20 taona dia tokony mba efa miekena zany izay zavatra zay rehefa aty amin'ny 20 taona ianao zany satria ny métabolisme zany dia efa miova zany rehefa miakatra ny taona. Zay zany ny hoe inona ny antony mahatonga zany ny fiakaran'ny poids amin'ny olona anankiray na ny hataviazana zany. Ny tsara homariana zany aloha dia tsaratsara zany ianao rehefa hoe miakatra ny poids ka hoe mananeritreritra zany ianao ohatra ny hoe andeha anahivatana ohatra dia tsaratsara zany zay zavatra zay mba ataonao secret zany fa tsy andeha tantarainao amin'ity olona rehetrarehetra ity zany ny projet anao satria mety ho betsaka zany ny anakivy anao amin'izay resaka izay
ny amin'ny hoe inona no ilanao an'izany fanahiazam-batana zany. Misy moa zany mety miteny ianao hoe ny olona sasany ara tsy mihinana ka nahoana ianao no andeha hanahiva-vatana, resaka ohatrohatr'izay zany no mety hoeninao zany amin'ny hoe resaka fanahiazam-batana raha ohatra ianao ka mandeha hitantara amin'ny olona rehetrarehetra hoe andeha hanahiva-vatana, fa mba ataonao zany hoe secret ho anao rery zany sy ny coach na ny dokotera na ny nutritionniste izay hoe mikarakaranao zany manara-maso anao amin'ny resaka fanahiazam-batana. Ka tsaratsara zany aloha hoe mba misy olona zany manam-pahaizana momba an'io zany no atehanao, satria azo lazaina fa misy risika ihany ny fanaovana fanahiazam-batana izay tsy amin'ny tokony ho izy, na ny régime amin'ny tsy tokony ho izy, satria mety mitarika tsy fahampitsakafo ho an'ny olona anankiray zany ny fanaovan'ny régime izay ohatra hoe tsy ampy zany ny otrikaina hoentiny amin'ny fanaovan'ny régime, satria na dia atao ara hoe manao régime ianao dia mila ihany zany ny otrikaina rehetrarehetra fa saingy lanjalanjaina fotsiny. Ohatra hoe ny zavamamy zany dia tena ataontsika zany hoe atao amin'ny farany kely zany ny fihinanana ny zavamamy, fa ny protéine no atao betsaka. Ohatra hoe ny trondro, ny protéine avy amin'ny trondro, ny protéine avy any amin'ny voamaina, reny zany protéine tsara dia tsara. Ny légume reny rehetrarehetra reny zany dia mitondra ny otrikaina tsara dia tsara zany ho an'ny olona iray zany ho amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny mihitsy. Tsy voatery ihany koa hoe dia tsy maintsy hoe ho amin'ny fanahiazam-batana fa amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny zany dia tsaratsara zany ny protéine végétale. Zany hoe eo ihany koa moa zany ny ataontsika koa hoe ny fihinanana ohatra hoe ny henan'omby dia mba atao ohatra hoe indray isan-kerinandro, ohatr'izay zany ny fihinanana azy fa tsy hoe atao isan'andro zany, indrindrandrindra raha olona zany ohatra hoe efa manana ny ataontsika hoe héréditaire amin'ny hypertension artérielle, ny diabeta sy ny goutte sy ny rehetrarehetra ohatr'izay zany amin'ny fianakaviana efa misy olona zany manana maladie métabolique, dia tsaratsara kokoa zany ny hoe tsy dia mihinana be loatra zany ny protéine avy amin'ny henan'omby, satria ny graisse, ny menaka avy amin'ny henan'omby dia sarotra zany mandevona an'io, ary rehefa mipetaka any amin'ny lalan-drà zany io dia io ilay manome an'ilay ataontsika hoe ny cholestérol izay mety mitondra hatrany amin'ny fahatapahan'ny lalan-drà sy ny fiakaran'ny tosi-drà zany. Ny fisotroana rano dia appréciena dia appréciena au moins zany rano 2 litatra sy sasany isan'andro zany no tokony ho an'ny olona anankiray, satria mandio ny ao anatin'ny taova zany ny rano. Dia ilaina ihany koa zany ny fanatanjahantena, zany hoe ny olona anankiray zany isan'andro dia tokony manao fanatanjahantena eo amin'ny 30 minutes isan'andro eo, satria iny zany no manatsara ny muscle ary ny fampihetsehan-batana, dia manitsana zany ny zavatra malotoloto ao amin'ny tenantsika olombelona, ary manitsana ihany koa zany ny tavitavy rehetra izay misy, ary dia mahatsara ihany koa zany ny fahasalamana. Eo ihany koa zany ny fampitoniana ny saina, tsy maintsy atao tony ny saina, satria ny saintsika no mitondra ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika amin'ny fiainana andavanandro, na ny projet izay ataonao na ny
planification ny fiainanao isan'andro dia mila an'izay atao hoe fitonian-tsaina zay ny olombelona iray vao afaka anatotosa araky ny tokony izy na ny serasera amin'ny mpiaramonina na ny serasera amin'ny tenanao ihany dia ilainao ny ataontsika hoe zany ny fitonian-tsaina ka eo zany efa nasehoko eto foana ny resaka zany fanaovana méditation ny yoga izay mampitony dia mampitony tokoa ny saina ary dia anananao ny fifehezan-tena na ny ataontsika hoe zany hoe ny maîtrise de soi ka zany zavatra rehetrarehetra izay zany dia ilainao amin'ny fanatsaranao ny tenanao sy ny fahasalamanao satria misy ny fitenenana hoe ao anatin'ny vatana salama no misy ny saina matsilo ary dia marina izany zavatra izany ka tsy tokony mihitsy zany atao ambany zavatra zany ny fikarakaranao ny tenanao indrindrandrindra ianao ramatoa efa seriko eto foana zany eto amin'ny fandaharana zany forêt santé ny hoe kojao aloha ny tenanao tiavo ny tenanao izay ianao vao afaka hody olona hafa satria ny tsy fitokisa-tena dia mety mitarika zavatra be dia be mihitsy zany amin'ny fiainanao ary dia mety hitondra hatrany amin'ny ataontsika zany hoe disadisa goavana zany eo amin'ny fiarahamonina ny olona izay tsy mahatoky tena ary dia tsy mety ho lasa lavitra amin'izay zavatra ataony ny olona tsy mahatoky ny tena na ny amin'ny ara-pitiavana na eo amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina satria miakina be dia be amin'ny fahaizanao mifandray amin'ny manodidina anao koa no ampisy ny ataontsika hoe zany épanouissement sy ny fandrosoanao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ka ao anatin'ny fitonian-tsaina ihany no ahafahanao zany mandanjalanja ny zavatra rehetrarehetra indrindrandrindra koa zany mandanjalanja ny sakafo izay hohaninao ka eo ihany koa ny fahaizana miala voly betsaka zany ny vehivavy rehefa anontaniana zany izy hoe inona ny fialam-boly izay ataonao dia maro zany ny milaza fa hoe tsy manam-potoana zany ialany voly mampalahelo dia mampalahelo zany zavatra zany satria ny akabeazany zany dia hoe tena raikitra amin'ny fikarakarana ny tokantrano sy ny ankizy sy ny vady zany dia tsy afaka zany mikarakara loatra zany ny tenany ary tsy afaka miala voly kanefa tadidio tsara atsika vehivavy fa ny hoe rehefa manana ny ataontsika hoe épanouissement ianao épanouissement ny tenanao zany hoe rehefa sambatra ianao vehivavy dia izay zavatra izay zany no mandefa ny ataontsika hoe zany karazana onde positif énergie positive zany amin'ny vady aman-janakao izay miantefa any aminy zany ataontsika hoe onde positive izany ka izay zavatra izay no mila kojainao satria raha ohatra ka milaza ianao fa tsy manam-potoana ialana sasatra na anamboaranao ny tenanao kanefa dia tarehy zitinjitina sy olona masika lava no iainan'ny vady aman-janakao dia ataoko angamba fa tsy mila mianatra any amin'ny université angamba vao mahafantatra fa dia sisy ny vokadratsiny eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny olona manodidina anao raha ohatra ka anao ka mauvaise humeur foana amin'ny vady aman-janakao tsy ampandroso azy velively zany zavatra zany ary tsy ananany ny zanakao mihitsy ny épanouissement ary indrindrandrindra koa dia tandremo ramatoa fa manomboka eo ny ataontsika hoe fampirafesana satria rehefa olona malahelo lava no hitan'ny lehilahy vehivavy izay masika foana romotra foana no iarahany miaina dia azagaga raha ohatra ka andeha izy hitady vehivavy izay
manome fahafinaretana azy sy manome azy ny ataontsika hoe zany hoe ny fahasambarana amin'ny fiainana andavanandro. Eo ihany koa zany ny fahaizana mahandro ny sakafo ara-pahasalamana zany zava-dehibe ihany koa zay zavatra zay ary hoezantsika amin'ny taona 2019 ity zany ny anome karazana fomba fandrahoana ara-pahasalamana maromaro zany amin'ny YouTube Santé Santé. Dia manaova ihany koa zany vakansy matetitetika koa mba miala ny fiainana andavanandro, mandehana any amin'ny moron-dranomasina. Hitako eto YouTube, amin'ny internet misy toerana maromaro any Madagasikara toy ny Folo Pointe, Nosy Be, ohatr'izany izay afaka andehanan'ny mpianakavy zany hoe mialam-boly satria zava-dehibe ny fialam-boly ary dia makafoana zany ny ataontsika hoe karazana information ohatran'izao meko zao zany ny amin'ny momba ny fikarakarana ny vatana sy ny fahasalamana indrindradrindra zany ho antsika vehivavy malagasy dia ilaina dia ilaina mihitsy ny maka ny ataontsika hoe zany hoe information mikasika an'ireny fikojana tena sy ny fikojana vatana ny tenako moa dia miezaka mafy dia mafy zany ny manolotra n'ireny fandaharana ireny zany amin'ny teny malagasy satria miakina ihany koa zany amintsika vehivavy ny épanouissement ny vehivavy ny épanouissement koa zany eo amin'ny firenena ary miandry ny vehivavy ny firenena satria ny firenena izay manana ny vehivavy ataontsika hoe vehivavy sambatra zany ao amin'ny tany anankiray dia izay antoky ny fandrosoana koa zany eo amin'ny firenena. Dia toy izay sy toy izay zany no azoko lazaina mikasika ny fanahiazambatana fa ny amin'ny antsipiriany zany dia atolotra anareo afaka jerevanareo amin'ny teny frantsay zany atao amin'ny YouTube Santé Santé. Dia mamerina ihany zany ny fisaorana ny rehetra mpanaraka tsy tapaka ary dia mamerina ihany koa zany ny fiarabana tratrin'ny taona 2019 mitondra fahasalamana sy asambarana ho antsika rehetra. Tsara dia tsara.